alarobia folo jolay 2024 andro pirenen'ny tanora mandala ny fahitsina sy ny famarinana andian'ny faharoa journée nationale des RHI réseau d'honnêteté d'intégrité deuxième édition ny etsika fankalazana dia ho tanterahana amin'ny gymnase Couverant-Korondrano manomboka amin'ny 7 ora maraina ho tanterahana amin'ny oandroy ny fifaninanana slam izay miompana amin'ny ady amin'ny falodikidonana volam-panjakana sy fananam-panjakana hifaninana amin'izany ireo tanora RHI roa voalohany mendrika isaky ny renivohim-paritany manerana amin'ny Madagasikara isy ny fanentanana maro isan-karazany momba ny ady amin'ny kolikoly mialonanonana ny ministry ny fanabeazam-pirenena mpisolo-toerana ny profesora Randriamanantany Zely Arvelo anome voninahitra ny fotoana ny tale général amin'ny Bionko Andriamatoa Andrenirina Lazeric Dona hotronyireo olo manan-kaja maro tanora mitandro ny fahitsinana io vonona ho tompona ndraikitra vanona rahampitso tongava maro tsy misy vidim-pidirana